Nametraka dabapako sy nandoro-poneny olona tiany manjakaray ny omaly hariva. Tonga tiany antoerana ny mpitandro ny filaminana ary voalaza fa olany rano no antony nametrahana dabapako sy nandorona pone izao tiany amanjakaray. Etsy andaniny koa dia ny vahiny tao amin'ny solanga i Andriamatoa Gasikara Fensoa be dia be arak'izany ny fanontaniana izay napetraka taminy fa ny fomba famaliny kosa dia somary hafahafa kely ary somary henjakenjana ihany koa. Holazaintsika moa ny mikasika an'izay sy ny hafa izay tokony holazaina fa mialohan'izany aloha dia mbola toy ny mahazatra ary tsy hiova ny hoe azadino ny mi-abonné ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo noho ny farany ihany koa dia apetraho ny commentaire. Zay ary no ela andeha ary ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny herisoantsika amin'ny zavatra rehetra. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Nahanombohantsika azy dia amin'iny faritany Mahajanga iny vipanina Soafilira nanolotra 4 tapitrisa ariary ho an'ny mpianatra zanaky ny faritany Mahajanga. Malalaka ireo mpianatra amin'ny fampiasana ny vola natolotry ny filoha lefitry ny antirimiera-pirenena ao amin'ny faritany Mahajanga, tsy iza moa izany fa Soafilira Prince. Vola 4 tapitrisa ariary no natolotra ho an'ny faritra 4 mandrafitra ny faritany Mahajanga. Hetsika savaranando ahafahana mamahy ny ampahany olany mpianatra eny anivon'ny université. Nangataka ny hanorenana ny tranom-pianarana vaovao mariky ny tanjaky ny firaisankinany ireo solombavambahoaka mitambatra ao amin'ny faritany Mahajanga ny filohan'ny collectif des étudiants à l'université de Mahajanga. No hamafisina ihany koa ny fangatahana ny fampiakarana vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra université. Fa i député Jozandry kosa dia manohana any vipanina ho firaisankina amin'ny fampandrosoana. Hitataratra ny finiavana sy ny fitiavana asehon'ny vipanina Soafilira ho an'ny vahoaka ao amin'ny faritany Mahajanga ka mila tohanana izy amin'izany fikirizana izany, hoy député Jozandry. Ny firaisankina no hery ary izay mitambatra vato koa hijoro ho fitaratra amin'izany firaisankina izany izahay solombavambahoaka mba ho soa fianatra ho an'ny taranaka faramandimby. Izany moa ny teny izay nolazainy solombavambahoaka raha nanambara fa zava-dehibe ny firaisankina ary tokony hifanometanana ny tsirairay ho an'ny fampandrosoana ny faritany Mahajanga ary tafiditra anatin'izany ny distrikany Bealanana. Tsy niala ary nanotrona any vipanina Soafilira Prince izy nandritra ny hetsika natao tao Mahajanga ny andro ny 17 Aogositra 2024. Hitataratra ny fahavononany amin'ny fanohanana sy ny fitiavany ny fahitra misy azy. Solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrikany Bealanana fahitra Sofia moa i kolonely Jozandry René. I kolonely Jozandry René moa dia manamboninahitra misotro ronono efa nitana andraikitra ambony teo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Vonina hanasoa vahoaka ny fidy azy sy ny vahoaka ny Madagasikara izy. Ho an'ny faritany Mahajanga izay dia tetikasa zoma fifanampiana nanotrona ny filoha lefitry ny antirimiera-pirenena faritany Mahajanga Ramatoa Soafilira Prince moa i Andriamatoa Gouvernoura nanolotra fanomezana ho an'ireo zokiolona avy amin'ny fokontany 24 ao Mahajanga ny andro ny 12 Aogositra tao amin'ny tranobeny kolotsaina Mangarivotra. Vary 25 kilô, menaka iray litatra ary ronono iray boaty no natolotra hanampiana azy ireo amin'ny fanarenana ny fiainana andavanandro, hoy Ramatoa vipanina tsy iza moa izany fa Soafilira Prince. Araka izany moa dia nankasitraka feno izao fahasoavana natolotry ny reny vipanina izao i Andriamatoa Gouvernourany Mahajanga. Rehefa voalaza ary ny mikasika an'izay vipanina Soafilira Prince izay sy ny faritany Mahajanga, ndeha ary isika hiresaka kely ny solombavambahoaka Gasikara Fensoa tao amin'ny solanga. Hilatsaka ho fidina be ny tanàna ve ianao eny satsia ny valiny ka namaly izany fanontaniana izany Gasikara ny hoe fa tsy vita amin'ny eny sy tsia fotsiny izany fa mila fandinihana lalina. Ajanono ny fanompoana olona tsy i Gasikara no ho tompona fa ny vahoaka, hijoro ho mpitarika fotsiny aho hoy izy. Ary nilaza ihany koa i Gasikara Fensoa ny hoe manankasina kokoa ilay eo amin'ny toeran'ny olom-boafidy noho ny olom-boatendry satria misy ny tamberin'andraikitra andrasan'ny vahoaka aminao eo amin'ny lafiny politika. Tamin'ny foto-kevitra nijoroanao izay anisany antony nisafidianany anao. Nilazako izy fa
manana ny patron olom-boatendry dia ny mpanendry azy, ny azy kosa ho izy dia ny vahoaka ny safidy azy no tiany ho patrony ka izay no antony safidianany hiroso amin'ny sehatry ny fifidianana. Izany moa anisan'ny hafatra izay nomeny Gasikara tao anatin'ny solanga. Ary manam-pikasana hanangana antoko politika ihany koa i Gasikara feno soa Atsoatsy ary te hanova ny pratika politika misy ao a Madagasikara. Tsy mpikambana anaty antoko politika izy amin'izao satria leo ny fomba fanao mifototra amin'ny fanompoana olona na hoe culte de personnalité. Misy mantsy ho izy olona mifidy ho an'olona iray satria iny fotsiny no natolotra ilay antokony neny na antokony dadatoa kanefa tsy fantatra akory izay tena foto-kevitra ilay antoko. Izany moa anisan'ny hafatrafatra sy foto-kevitra izay nasehony Gasikara nandritran' izany solanga izany. Rehefa voalaza areny mikasika an'izay andriamatoa solombavambahoaka Gasikara feno soa izay dia andeha resika hilaza ny zavatra misongadina hafa indray. Nametraka dabapako sy nandoro pineny olona teny Manjakarainy Omaly Ariva ary tonga teny antoerana ny mpitandro ny filaminana. Voalaza fa olany rano no antony izao fametrahana dabapako sy fandoroana pone teny Manjakaray izao. Hiresaka kely mikasika ny vidin'ny solika indray isika. Nitotongana ny vidin'ny barila na solika, nitotongana ny vidin'ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena raha toa ka mihoatra ny $10 ny barila iray tamin'ny volana Aprila 2024 fa latsaky ny $70 izany tamin'ny fiandohan'ny volana Aogostra. Saika nisitraka izany fidirana mivantana izany avokoa ny mpanjifa maneran-tany ankoatran'ny ao a Madagasikara izay mbola ifampitadiavana ny solika hampihodinana ireo fitaovam-pitaterana sy ireo milina ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Rehefa voalaza areny mikasika an'izay dia andeha resika hanao resa-bitro kely ary hiresaka mikasika bitro. Ray tapitrisa ariary ny vidin'ny bitro ZF iray. Miroborobo ny fiompiana ireny karazana bitro lehibe ireny amin'izao fotoana izao ary maro ireo olona mivelona amin'ny fivarotana azy ireny. Milanja 20 kilao hatramin'ny 12 kilao eo izao ny géant de Flandre na hoe ZF. Fa arakaraka ny sakafon'izy ireo moa izany lanjany izany. Amidy amin'ny vidiny ray tapitrisa ariary kosa ity bitro hitantsika amin'ny sary ity farafahakeliny raha nambarany ireo mpiompy azy. Ino moa ny resa-bitro sy ny resaka mikasika an'izay bitro izay koa dia ampahafantarina ianareo ato sao dia mba misy liana amin'ny fiompiana izany bitro izany. Zay koa moa ny namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka ianareo rehetra navita ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ianareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataony alavan'ny resaka hametrabeloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mahazo toa amin'ny zavatra rehetra izay atao. Veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy, gaby hoe tsao tsao.